Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fomba hafakely anaovana tafika masina. Tena mahomby ary tena biblika. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ny tafika masina izay efa nataoko sy efa natrehako. Fa ity méthode izay hozaraiko amintsika ity no heveriko fa nahitana fahombiazana indrindra ary tena maharisy lahatra indrindra. Efa nampianarina tamina fiangonana samihafa ihany koa izy ity ary tsy hoe méthode izay théorique be fotsiny fa efa nanaovana pratika antaonany maro ihany koa ka tena nahitana izay hoe fahombiazana izay. Dia faly zany amin'ny teny ity fa afaka izara amintsika ity méthode nanaovana tafika masina ity. Ny anaran'ilay méthode dia hoe tafika masina mivahiny. Ary tena biblika izy satria ny foto-kevitra ara-tsoratra masina izay niaingana namolavolana ity méthode ity dia ny nanirahan'i Jesosy ny mpianatra fitopolona anao tafika masina koa ireo tamin'izany fotoana izany. Any amin'ny Lioka zao toko fafolo andininy fafito dia ambarany manao hoe ary mitoera ao amin'izany trano izany ka mihinana sy misotro ny zavatra omeny fa nipiasa mendrika azo ny karamany aza mifindrafindra trano. Io tena hoe aza mifindrafindra trano io zany tena nazavain'ny tompo taminay mihitsy hoe io Jesosy mihitsy nanomeny io méthode io ampiarina dia hita fahombiazana ianareo. Hatramin'izay mantsy rehefa manao tafika masina izay tamin'izany fotoana izany dia le manao porte à porte reny dia faly fotsiny hoe nahavita tokantrano 200 izay tanatin'izao efatrandro nanaovana tafika masina izao. Nefa rehefa tena jerevana le vokatra tsy dia tena makaiza akory. Fa rehefa natao zany ty aza mifindrafindra trano izay méthode Jesosy Kristy ity dia tena hitanao mihitsy azo tsapaitanana mihitsy le vokatra resahako amintsika eo zany ilay méthode amin'ny alalan'ity vidéo ity. Ny zavatra atao aloha mialohan'ilay izy. Mazava ho azy fa tokantrano vitsy ihany zany no tsy diana. Tokantrano vitsy ihany zany no tsy diana dia tena entina mibavaka mafy mihitsy. Zaraina par groupe ny mpiantafika. Atao groupe de 2 na 3 na 4 personnes raha betsaka indrindra. Ao anatin'ny groupe anankiray dia asiana ankizy, asiana tanora, asiana olon-dehibe. Misy antony ny anaovana an'izay zavatra izay. Dia tena hoentiny mibavaka mafy mihitsy aloha le tokantrano anankiroa izay ho tsy dian'izy ireo mandritra ny 3 na 4 andro zany. Isaky ny groupe zany dia tokantrano iray na 2 ihany no tsy diany. Fa tena entiny mibavaka mafy mihitsy hoe iza le tokantrano dia efa entina mibavaka mialosato mba hoe le tena tokantrano tena tian'ny tompo vangina no vangina. Dia misy fiaraha-miasa mihitsy moa aminatin'izany amin'ny tompo-toerana ao amin'ny toerana izay andehanana any manoro koa le olona hoe andao itsy ny vangina na hoe andao reto olona reto no ho tsy diana. Dia mazava ho azy mandeha zany ny fanaovana ny tafika masina. Amin'ny andro voalohany rehefa miatrika an'izy amin'izay zany amin'ny andro voalohany zany dia nataony hoe mitady raharaha. Zay le andro voalohany eo. Tonga ianao zany le olona anankefatra ireo na anankitelo dia miresaka amin'ilay olona. Indraindray moa ny olona rehefa anaovana fitoriana filazantsara misy zavatra ataony, misy asa tiany atao dia maika izy. Dia indraindray tena lasa ohatra hoe manaiky tsy sazoka fotsiny izy manome anao 10 minitra na 10 minitra eo. Fa ity zany tsy takan'izay. Fa tonga ianao dia manolotra service amin'ilay olona mihitsy ianao zany vao tonga. Hoe zay dia hanampy anareo zay dia inona ny raha azonay atao. Indraindray mety misy olona hoe alamina ny tranony. Ny sasany mety hoe matsaka rano ianao. Ny sasany mety makeny tanimbary mihitsy ianao dia miasa tany manao raharaha. Tena mety hoe manadio ny tokotany manasa ny lambany manao zavatra samihafa zany hoe anao inona ianao androany zay hanampy anao zay karakara anao anao zavatra hiaraka aminao zay amin'ity anio ity. Dia somary sadakadaikatra ny olona fa rehefa avy eo manomboka hitany hoe manampy azy ianao misy zavatra ataony miaraka aminao manohana azy ianao dia tena manokatra be ny fony izay zavatra izay. Ary tadio tsara fa Jesosy Kristy rehefa nitory-teny tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-panjakana dia tsy tonga dia nitory-teny avy hatrany izy fa resadresaka ohatr'izany nitaritiny tamin'ny fiainan'ilay vehivavy sy ny toy izany aloha ny resaka dia hitantsika moa fa rehefa avy eo babon'ny filazantsara ilay tovovavy taty amin'ny farany. Dia ohatr'izay mihitsy izy ity zany resadresaka mifandray amin'ilay olona mamboly fifandraisana zany amin'ilay andro voalohany io. Dia ilay izy na izany raha tsy hoe matory eo ianao tsy matory any amin'ilay olona ianao fa mandeha any mety hoe tapakandro na adiny-droa ohatran'izany dia miverina zany. Raha tokantrano anankiroa moa zany dia mazava ho azy fa ny anankiray atao maraina ny anankiray atao ny hariva. Dia efa eo aloha zany dia efa tenenina ny olona hiverina izay rapitso. Dia efa mahafinaritra azy tena nanampy reto olona reto tena nikarakara hafakely reto olona reto fa tsy ohatran'ilay olona tonga eto dia maka ny fotoananay fotsiny. Ny andro faharoa dia andro izay ataony hoe mitady problème. Ao anatin'io andro faharoa io zany ianao
dia tonga am'izay a dia miresaka amin'ilay olona am'izay plus na zavatra dia taim-piainany am'izay zany a no fantatrao anatin'io andro faharoa io mazava ho azy fa ny antony torana le ankizy sy le olon-dehibe dia indraindray moa ny ankizy miaraka amin'ny ankizy a ny tanora miaraka amin'ny tanora ny lehibe miaraka amin'ny olon-dehibe a ao anatin'izay fotoana izay dia amin'ny andro faharoa dia midaraka ny fanambarako teo mitady le problème ianao zany inona ny tena olana ao anatin'io tokantrano io zany indraindray a mety misy hoe marary ao mety misy fahasairana anao mety misy zavatra toy izany ao dia ao anatin'iny andro faharoa iny ianao zany a dia mamboly fifandraisana kokoa amin'ilay olona indray sady mitondra fanomezana ho azy mihitsy indraindray moa zay a satria efa fantatra mialoha zany a fa mitondra akanjo be deabe avy any mitondra zavatra be deabe avy any dia amin'ilay andro faharoa zany efa hita hoe tia tonona n'ilay ankizy eo aminay ao amin'ilay olona le vanginay ohatran'izao ity akanjo ity mety amin'ny anina dia samy maky eo a dia tonga ilay andro faharoa dia omenany zareo a ireny fanomezana samihafa ireny indraindray mety hoe savony a menaka dia mitondra sakafo kely dia miaraka mahandro sakafo amin'zareo a dia miara-mihinana sakafo a amin'zareo zany matetika moa any ambanivohitra nanaovan'ilay tafika ambany satria ny any ambanivohitra dia olona miasa tena daholo ny olona tsy misy hoe mankany amin'ny birao dia hoe any fa zay olona ao atokantrano azo ao atokantrano zany a no anaovana an'ity tafika masina izay ambarako ity dia tena mahafinaritra be an'ilay olona le izy ny olona moa zany rehefa hoe manomboka miara misakafo aminy ianao sy ny toy izany manampy sy manoana azy ianao a dia tena misokatra izy manomboka amin'izay ny dinidinika izay atao a dia tena misokatra ilay olona tena mitantara izy ny olany a ao anatin'izany rehetrarehetra zany indraindray moa rehefa manao tafika masina anao taloha zany ka manao le tafika masina hoe 7 minitra fotsiny anatin'ny tokantrano anankiray tsy mitantara olana zany le olona na teneninao hoe inona ny entina mbavaka dia zavatra tsy mipase à côté an'ilay tena problème izy fa tsy tonga izy dia mamoaka ny problèmeny fa rehefa tena tafaray aminy ianao tafahombina ampiainana aminy ianao misy fifandraisana aminy ianao a dia tena hoe ananany confiance dia tena manomboka mitantara problème zay ary tena mahavarina mihitsy a tena mahavarina mihitsy a ny découverte zay azo na dia amin'io andro faharoa io fotsiny azany misy tokantrano sasany zao a dia ianao zany tonga eo amin'ny andro voalohany dia manao raharasy ohatrany eo a fa rehefa tonga amin'izay le andro faharoa a manomboka miresaka dia eo voafantatra hoe aika ato anatin'ity tokantrano ity a lehilahy anankiray dia vehivavy anankiroa ndray vadiny ato anatin'ity tokantrano ity zany tsy fantatrao mihitsy zany raha tafika masina 7 minitra no ataonao fa rehefa mijanona kely eo ianao a dia manomboka mahita amin'izay hoe ay ve zany ny fiainan'retolo rehetra ny sasany koa zao zavatra hitako mihitsy zao zany a rehefa nandeha tonga eo zany ianao dia misy ankizy marary mandamaka be eo ambony fandrianao dia mitangorongorona eo zareo dia miresaka eo ianao amin'ny andro faharoa fahatelo ianao vao mahafantatra fa kay misy olona ao anaty tokantrano mpimasy mihitsy miambina an'io zazy io tena apetraka zareo ao trano mihitsy dia izay zao nisin'izay tokantrano zay zao tena hoe da teorina zany vao midécouverte ianao hoe ay ve tena misy olona mpitaiza mihitsy kay tato anatin'ilay tokantrano a nalainy zareo a zany tsy fantatrao raha tsy mamboly fifandraisana sy mifandray akaiky amin'ilay olona ianao ary tena mahavarina ny fahitana le olana izay ataon'le olona izay ananan'le olona dia amin'iny fotoana iny a tsy mbola tonga dia mitory filazantsara be koa fa mbola mampahely azy fotsiny a dia hoe mbola hiveriny izay a raha-pitso io andro fahatelo io zany a no andro hoe fananganana le tokantrano mihitsy amin'ny andro fahatelo io zany dia fampibebahana zay zany no atao amin'ny andro fahatelo io dia tonga indray ianao a matetika efa tsy andrin'le olona ny atongavan'le mpiantafika ny an'ny sasany azy moa efa tonga dia efa tsy anain'le tanora le ankizy any amin'le fanaovana any amin'le camp hipetrahana mihitsy le mpiantafika dia hoe ho any aminay indray nareo androany lasa misy fifandraisana mahatanjaka teraka ao anatin'le izy dia tonga any amin'izay ianao amin'ny andro fahatelo a efa manomboka misokatra tanteraka ny fon'le olona amin'izay zavatra ho teneninao eo sy ny filazantsara zay entinao eo dia eo amin'izay ianao mampibebaka azy a mitaona anazy a handray an'i Jesosy Kristy ary io ry havana tena zavatra tena misy mitomany tena misy hitanao mihitsy hoe mandray le olona satria tsapany resy lahatra ny aminao izy a dia resy lahatra ny amin'izay zavatra nyteneninao koa izay retolo reto a tonga teto nikarakara nanoana nanampy ny aino dia rehefa miteny amin'izay ianao rehefa avy eo a raisiny a le filazantsara izay ataonao eo zany misy ny fandorana ny ody ao anatin'io andro fahatelo io zany misy ny fanaovana ny asa sy fampahelezana indraindray manko tena misy an'izany le tokantrano dia tena mila hoe amin'le tokantrano misy ane tena mila mpiandro makany miaraka aminay raha pitso anao asa ny tokantrano otrao misy izao dia eo koa no hoe apartiran'ilay afatra le olana zay hitanao maly zany a ny toriteny zay hoentinao ny apitsony iny zany hoe tsy tonga zany dia manao toriteny tsatoka be fotsiny rehefa le mandeha mamaky an'le tokantrano fa miresadresaka amin'le olona eo dia mahita ny olan'le olona eo a dia mody ianao aloha dia mivavaka le mpiantafika dia amin'le andro fahatelo izy zany a
tonga amin'izay miaraka amin'ny hoe inona zany ny tenin'Andriamanitra tokony ho fantatry reto tokantrano reto na tokony ampahafantarina andreto tokantrano reto. Misy fifampizarana traikefa be deaibe ao anatin'ilay izy sady mampianatra an'ilay mpiantarika koa izy satria mampianatra ohatra zao ny fomba fiainan'ny olona aty ambanivohitra dia misy échange ngeza be mahafinaritra be ao anatin'ilay izy. Rehefa manolo tena ny olona matetika ny alahadiny iny misy ny atao batisa mihitsy. Tena misy ny tonga dia atao batisa mihitsy ary tena misy ny manomboka lasa mandeha am-piangonana amin'izay ilay olona dia tena misy ny vokatra dia rehefa misy ilay fifandraisana ny aoriana indray zany zao ny resahako ny suivi dia tonga dia mitohy ilay izy indray misy mifakipaka numéro téléphone moa zany satria misy lien dia ny sasany misy hoe tonga nakany Antananarivo mihitsy ilay olona ny invitena nakany dia so lasa misy fifandraisana akaiky amin'ilay olona izay novangina zany roa mpiadafika roa satria nandritra ny 3 andro 4 andro ny fankafantatra tsara tao anatin'izay tafika masina izay. Eto zany tsy ilay abetsaka ny tokantrano vita no zava-dehibe fa ny vokatra azo tao anatin'ny tokantrano izay nandehanana ary io nambaran'i Jesosy io izay metôda hoe mivahiny izay no azo anambarana dia Luka 10 nefa naniraka ny fitopolo laty izy minana ozy izy mitoera ozy izy aza mifindrafindra trano aza maika hifindrafindra trano ry havana fa mandehana aloha amin'ny tokantrano anankiray dia ataovy masaka tsara ny tokantrano anankiray io ataovy azonao antoka tsara mihitsy fa voatory tao ny filazantsara ary filazantsara izay tena adapté mihitsy amin'ilay zavatra iainan'ny olona. Indrindray manko mety misy tokantrano mety hoe tafotoana izy mahatonga anazy tsy mivavaka intsony dia amin'izay fotoana izay afa ny filazantsara izay entinao azo famparizanao aminy ao. Ny sasany indray mety hoe tena mbola manompo sampy mihitsy izy. Ny sasany indray mety hoe tsy mbola tsy te andeha hivavaka mihitsy izy na mety hoe tsy haiko hoe misy antony be deaibe zany dia antony samy hafa daholo dia tsy fantatrao izay raha tsy tena misy fifandraisana akaiky amin'ilay olona ianao dia tena miaraka amin'ilay olona ianao. Dia izay zavatra izay no ampianariko sy zaraiko amintsika zany amin'ity anio ity. Tena nahitana fombiazana izy ry havana ary tena hafa mihitsy. Mahafinaritra be ny manao an'io tafika masina mivahiny io dia manasa antsika mba anandrana anao an'izany dia marao amiko ny feedback avy aminareo hoe anandrana anao an'izy zay ry pasteur dia tahaka an'izao sy tahaka an'izao ny vokatra tao anatin'ilay izy fa ho hitanao fa hafa mihitsy zany hoe manao tafika masina dia tokantrano tsy mifindrafindra trano fa tena manaraka nyity metôda nampianaran'i Jesosy ty. Dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.